Miarabantsika rehetra tonga sondray ato anatin'ny fandaharana aloresahana anao ny sehatra amin'ity alarobia ity dia manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany indray ny vahin'ny fandaharana moa amin'ity anio ity dia ry zareo avy eo anivon'ny hery vaovaon'i Madagasikara dia miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau an'ny aloresahana anao ny sehatra eto amin'ny fahita lavitra Record TV. Valo miarabany madame Manou dia miaraba manokana ny nareo rehetra eto amin'ny Record TV dia aleo resahana tokoa. Mampazava ny resaka. Izay indrindra be dia be ny fanontaniana any anatin'ny sain'ny olom-pirenena any ao anatin'izao raharaham-pirenena izao izay ataontsika hoe niazakazaka ny raharaham-pirenena tato anatin'ny andro vitsivitsy izao niainga tamin'ny namoahany zareo ny voninahitra HCC moa izany ny lisitra ireo kandida votana hiatrika ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia anisan'izay ny filoham-panorona ny hery vaovaon'i Madagasikara izay natolotry ny antoko raha teo i Rajaonarimampianina anisan'ireo hiazakazaka ao anatin'izay fifidianan'izay fa ny alohan'io efa maro ihany koa ny zava-nisy teto amin'ny firenena raha tsy resaka fa tsy ny hoe nisy fanambarana izay nanaovan'ireo kandida misa valosony ohatra ny amin'ny hoe fandikan-dalàna amin'ny resaka nationalité ny filohan'ny repoblika sy ny sisa hidirantsika lalindalina mikasika an'izay rehefa avy eo fa ny taridresaka hitondrana ny ady hevitra avy hatrany angambany ao anatin'izay hoe aleo resahan'izay dia hoe efa taona ny filoham-panorona ny hery vaovaon'i Madagasikara Andriamatoa Rivo Rakotovao Andriamatoa Rajaonarimampianina no tsy teto Madagasikara rehefa tafaverina teto izy tamin'ny volana febroary tamin'ity taona ity izany eo amin'ny 7 volana eo izay dia anisan'ny noresahany manokana ny hoe nanaja ny sata repoblikanina izy nanaja ny demokrasia ihany koa ary fanajana ny fifandimbiasam-pahefana no natonga azy niala teto Madagasikara rehefa tafaverina nefa izy dia niteny hoe tsy mila herisetra tsy mila korontana mila filaminana sy fitoniana ara-politika tanteraka ny firenena ny fahitanareo antoko hery vaovaon'i Madagasikara azy manokana mizotra makany amin'izay ve ny zava-misy ato anatin'ny fanatanterana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Voalazanao daholo le ataoko hoe ny hevitra vavety na ny elany teto izay safidy amin'izay fanajana ny repoblika sy fandimbiasam-pahefana sy ny safidy koa izay nametrahana ny antoko sy izay rehetra niara-ny tondra hoe dia ao anatin'ny mpanohitra ankehitriny ny antoko HVM betsaka ny fomba azo anoerana fa dia ny tenako tamin'izany mbola atao anatin'ny fitondram-panjakana satria président Sénat mila fandaminana ara-tsainy zany fandaminana anatiny amin'ny antoko hoe atao ahoana moa zany ianao sady filohan'ny Sénat ny antokonao mpanohitra n'ireo olona mitondra ireo fa ny mamehana zay dia mifijerevana aloha hoe hoaizy ty tanindrazantsika ity zany na tonga ny antoko HVM voaresy izy dia nilaza hoe satria tsy nitovy ny hevitra ny fanehoan-kevitra ny foto-kevitra hoentiny hitondrana an'ity firenena ity dia zay rehefa tsy lany dia nanapa-kevitra hoe zay dia mipetraka amin'io na tsy lany mety tsy voazavanay angambo mety tsy azon'ny olona angambo dia ajainay ny safidin'ny olona na dia misy zatra manahirakirana ary tao dia najaina ny safidy tafaverina teto ny filoha Rajaonarimampianina satria fa zay ny ataoko hoe ny antokony manao ny programa sy ny hevitra miaraka amin'izay mpitarika azy dia miverina teto dia mbola mipetraka ao anatin'izay hoe tsy mila fikorotanana ny firenena akory zany akory tsy milaza hoe manaiky ny tsy ara-dalàna ny HVM ny filazana an'izany tsy milaza hoe anaiky azo adalàna rehetrarehetra ka manabotry ny firenena zao raha mahity zao dia hoy zahay hoe tena tsy diso mihitsy zahay raha araky ny hevitray nanohatra n'izao mpitondra amin'izao fotoan'izao reo nafa niala ary nga Andry Rajoelina satria fantatray ny politika efa nataony zareo tamin'izy nitondra 5 taona transition adinidiny olona mantsy zay hoe nakaiza moa ny firenetsika nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny 2013 satria zay nahafantatra hoe ahoany ty firenena ity tamin'ny 2013 nanarenana an'izany natato anatiny na ny fiaraha-miasa eran'izao tontolo zao dia tsy tahiaina an'izany tsony zany na tonga anay tamin'ny 2013 rehefa nanomboka nanakorotana ataoko hoe reo tarika ny tarihany nga Andry Rajoelina sy zay te anaraka azy tamin'izany andro zareo ny anareo ny endry zareo dia nandefitra zay satria tsy te hanana tsony firenena mbola ikorotana
no fitiavatseza na de fantatray ary fa tsy mety tsy ara-dalàna navoaka ny HCC tam'izany a fa de hoe adeo alamina zay indrindra tsy ara-dalàna ho ianareo navoaka ny HCC tamin'izany fotoana izany saingy noho izay hoe tsy fisiana tena fanoherana entitra izay de nitoy tamin'ny zava-misy rehetrarehetra tao aorian'ny taona 2024 amin'izao fotoana izao ihany koa toa misy endrikendrika ohatran'izay karazana fanekena ataontsika hoe mety ho raisina hoe fanekena lembena na ve malona ny heverinareo hoe zava-misy tsy tokony misy anginana miteny moa zany ny olona hoe malemy ny fanoherana ka raha matanjaka ve tsy mpitondra firenena eran'izao tontolo zao zany ny fanoherana tsy anana ny tanjaky ny olona mitondra satria ny olona mitondra manana ny puissance publique mijery ny olona io filoham-pirenena indrindra mitany ohatrany atsika zay raisina ho ray aman-dreny zany filoha zany ny premier ministre sy ny sisa tanjaka ho anazy zay naty politika fa tanjaka mety makaiza any ny fanontaniana fa raha itenin'ny olona hoe ianareo mpanohatra ane tohatrany malemilemy darofan'ny olonareo mialatsiny fitenenana de ohatrany mijerijery fotsiny nga mpanohatra mibaiko maramila nga mpanohatra mibaiko ny any amin'ny tribunaly mpanohatra nga manao politika ekonomika zay apetraka ireo olonreo fa ireny no jerevanay zany ao anatin'izay fomba hoe ahoana ny anoheranay ka ampisehoana vahoaka ny hevitra hoe hitanareo ary fa nanapa-kevitra reto olony reto a de io ny vokany zay ny tena asany zay le hoe contre pouvoir io fefy anankiray balizy ozy izy tsika mba ilazana hoe tandremo fa mizavatra tsy mety atao firenena ary raha vo firenena republikana mamilaza demokratika ka tsy manaja an'izay fa veriny hoe fahavalony le olona miteny fa tsy mety io a de ho any amin'ny tsy refesy mandidy izy zay fijerinay azy zay mitranga am'izao fotoana zao zay indrindra tamin'ny taona 2024 nandray ny fitondrana ny fitondrana Irajona-Ramampiana tamin'izany fotoana zany de tsy tena nilamina loatra ny fifandraisan'ny teo amin'ny fitondrana sy ny teo anivon'ny anteny miera-pirenena raha izay fotsiny resantsika ohatrany hoe karazany mipetraka tamin'izany fotoana zany ny balizy nisy moa reny etsikireny de avy eo de niala teto toerana ny filoha mpanorona ny HVM tamin'izany fotoana zany rehefa resy tao anatin'ny fifidianana izy izay nazahoany 900 faingo 220 teo de nilaza izy hoe tsy io ny vato azoko saingy nangina tao anatin'izay efa taon'izay tena hoe nangina nisy ihany faneho-kevitra vitsivitsy izay natao tany ivelany tsy karazany hoe nanaiky ve ianareo zany hoe nisy ny alabato kanefa tsy miteny manoloana an'izany rehetra tsy mahazatra ny olona tokoa zany indrindra ty Afrika fa rehefa zany mitranga de sanatria faty olona sy faravan'ny tanàna no mitranga zay mahatonga ny olona miteny hoe malemy le olona hoe nareo milaza manana ny rariny manana marina nefa nareo mangina ianao satria mampandefitra ny amponao mampandefitra ny atoko ny olona miaraka aminao eo amin'laon'ny fiarovana ny firenenao zany aminay ny olona mijery zany ny politika zany aminay mety tsy hevitra ny sasany vonona mihitsy manao sorona ny mpiray tandrazana aminy hitantsika ane zany tamin'ny 7 février tamin'ny 2009 hoe natao sorona teny ny olona asakasakry zareo samy endreny eritreriny any fa zay tsy reny akory Filoera-Ramampianina tsy zany akory mety fitentsika malagasy eo mandefitra manana mirariny sy ny marina izy ataoko fa tsy ho diso eo anatrehan'ny fiarahamonina malagasy eo atrehan'izay ataoko hoe ny finoana zay ananany sy anananay nampandefitra n'izay ampo zay mba ho tombotsoa ambony satria raha ohatra tokoa moa ka vaky roa teo ty Madagasikara ty lazaiko aminao hoe efa nilazaiko zany fa raha tsy nijery an'izany fambonitsainy zany ane zay ka mifampitifitra teto maramila efa nitranga maty zany tamin'ny taona 2002 sy ny 2009 ty fotsiny nilazaiko atsika tamin'ny fotoanan'ireny 25 mai 2018 de tsotra ny teninga Irajona-Ramampianina ndana lamilo ny firenena ry président Sénat fa za tsy mila raha malagasy anankiray latsaka hitazonana eo amin'ny sezy eto amin'ny firenena heverinao ve heverin'ny HVM ve fa mahomby zay karazana ataontsika hoe fanaovana politika somary pasifika izay raha ny zava-misy eto Madagasikara izay tsorina fa hatramin'izay de matetika mampiatra foana le hoe
la fin justifie les moyens mpanao politika zany hoe atao ny fomba rehetra zay atongavany eo amin'ny fitondrana azahoana ny fitondrana zany hoe ninonino io de atao avokoa ahafahana mahazo n'izay fitondrana zay de engany mba ho tonga saina am'izay malagasy tsy honohontsony fa io fitondrana zao io de manaprofan'zany de daviny arak'izay fomba rehetrarehetra nazahoany fitondrana fomba rehetrarehetra ozy de nakaiza amin'ny firenetsika tonga zao ny fotoana ampzay amiko satria le izy tsy honohontsonina hoe nareo kosa olona mbola tsy nitondra de tretinareo fa hitondra firenena makaiza de aiza amin'ny firenetsika am'zao fotoana zao ka de ozy aho hoe ay tsy le orakoraka tsy lay fitondrana vatapaty anozon'olona akory reny mantsy le émotion politique reny alaina ny olona tsika malagasy koa somary oetin'ny fo zay de reny izy reny ka rehefa zao ve anao de mbola hoany amin'ny tany misy vani de mbola andeha teny ataony afolo eny ray vidina vani de mitondra patsipatsaha izy de fidy azy indray ianao manahirana ka zay ozy aho hoe ny lasa tsy ho fanadino nefa tsy velona amin'ny lasa fotsiny akorytsika fa le hoavy rapitsomity zany tokony eritreretanao ny lasa hoe mba tsy zanontsony kiose mba tsy zanontsony Madagasikara hoe vidina amin'ny vary raikapoka amena kaskety amena an'izao satria io izy io ary ry io lena olona nanadala miaratsiny na me fampanantenana bedabeta atao Madagasikara de aizy Madagasikara zao ataontsika hoe napiatran'izay fijanonana ao anatina fitonina fikatsahana filaminan' izay ny HVM atao anatin'ny fifidianana tamin'ny izay naharesy ny filoha-mpanorona ny HVM efa nisy lesona ve zany no raisinareo tamin'ireny fotoana ireny ka hoentinareo indray atrika n'ity fifidianana ity ahafahanareo mampanjaka an'izay hoe resena lahatra le vahoaka malagasy mba ho tonga saina manoloana n'izay rehetra tena misy raha tsy mieritreritra n'izany zay de ohatran'ny hoe olona tsy miaina eto amin'ity firenena ity zany matoa ianao resy tamin'ny fifidianana valo isan-jato ono de tsy maintsy mieritreritra ianao ary rehefa mieritreritra ianao nijery ny zavatra vitanao inona ny tsara inona ny ratsy tsy azony olona ve zany fa naninona nefa raha mampitantana misy an'ireo ataoko hoe tahirikevitra zay fomba nitondrana ary misy an'ireo singa afahana mijery an'izany afahana miteny hoe zao ny dinga nefa vita fa tsy azon'le olona le izy tsy azon'ny olona koa ianao raha eritreritra ny lavitra be foana nefa le andavanandro ny olona sahirana ary nisy zavatra lehibe zay tsy azon'ny olona koa ianao rehefa anaty faneritretena be loatra satria ono zany ny malagasy ka tia zavatra hoe na zavatra kely ery ary ny vita de velesana langorona mandritry ny herinandro mba ho tadidiny olona mba farafaratsiny zany ny olona anatin'ny herinandro tsy mieritreritra le fahoriny fa zay tam'izay nitondra de mieritreritra hoe raha mba vita efitrano anankitelo anakefatra ery tsy iny akory ny andeha amorina an'izao tontolo zao eo fa ampiasany nasiana olona ny asa dia mahatsapan'izay le olona mahazo tombontsoa eo amin'ny mila arindry zay satria hita maso zany fa mora voarebireby le vahoaka inona moa ny antony tsotra mahantra kely le vahoaka malagasy betsaka ny préfirena amintsika mbola mahantra ka tsy mieritreritra zany hoe ity zavatra safidiko androany ity anie ka hitondra ny fiainako mandritry ny fotoana maharitra de zay zany mila tambatra ao zay zao nytenenina foana hoe zao ny olona vao mahatsapa hoe dry ay ve reny RN 44 zay vao nitokanana teo ay ve ny tany ambilibe ay ve reny barage be da be reny ay ve irokady ny arivo io efa tamin'ny fotoanandro daholo ny natao teo satria mitondra firenena nga vita enimbolana hirahira fotsiny tsy vita zany ny firenena de zany ve nieritreretin'ny olona hoe tokony andanina fotoana hoe izay ane re olona nanao an'izao kina ny ametrahananao eo ianao ne nitendren'ny olona fidin'ny olona ianao hoe ministra de isak'izay mahita zany ianao de tania fa zany nanao an'io fa reto olonreto nany tsy nataony ary tsy manana fanetretena kely akory ilazana hoe misy ane ty Madagasikara ty tsy voamaly fa mba efa aminay zany no fambonitsaina rehefa mitondra fa le olona moa hoetiny hoe izy rery na vita ny zavatra andritry enimpolo taona de vita zao Madagasikara amin'ny fahantranako natitsika na tsy tiatsika aloha de mbola ireo no vahoaka ifidy ny taizanany zay vahoaka zay tao anatin'izay taona maro zay ny amin'ny hoe tsy tena fijerena loatra n'izay nambaranao teo hoe ny maharary ny vahoaka izay
atao tsian'le vahoaka le izy amin'ny akapobeny ataontsika hoe ianareo zao miteny ao anatina fahasairana tanteraka ny vahoaka resantsika ny olana amin'ny resaka kolikoly resantsika ny olana ny amin'ny resaka tsy fandripalemana iverintsika ve hoe aomby no le fitantanana zay efa teo amin'ny fitondrana ny filoha Rajaonarimampiana sy ny ery Madagasikara tamin'ny taona 13 iverina ve hoe aomby kokoa no le fitantanana nisy tamin'izany fotoana izany izay raha tsy hevina dia nisy ihany koa zany resaka olana kolikoly zany ohatra ary anisan'ny nitarika ny fametraha-pialany ny praministra tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Roger ohatra ny hoe fanakianana maro voaraina ary anisan'izay ny hoe eo ny olana amin'ny resaka kolikoly eo ihany koa ny olana tamin'ny resaka herinaratra sy ny délestage raha ataontsika ary hoe andray ny fitondrana ianareo amin'izao fotoana izao andray an'izay firenena amin'ny hoe tany io tsy ho toy ny efa hatramin'izay ihany koa ve hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana lasa tsy hita ren'le tena marary ny vahoaka ireny sy ny vahaolana ny olana amin'izao fotoana izao miverina any amin'ny tsy misy any mihiba mihitsika ny amin'ny negatif zany mamorona zany tsy finaritra akory ny teny azano amin'ny fireneko tsy finaritra akory mijery malagasy sanatria zany fa irahantsika mahita io miady sakafo amin'ny ambo tsy afinaritra zany fa mampieritreritra zany satria zany mitazanao isan'andro tsy mila indikateur be da be taremarika be da be fa fiainana andavanandro dia ahitanao fa ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ary ny tena loza dia mitombo ny elanelana misy amin'ireo vitsy anisa goka sy mitsetsitra ny areny eto amin'ity firenena ity sy ireo vahoaka tsy mandady arin'ireo very ny asa miala ny ankizy ny atsekoly fa tsy maharaka tsony ny ray aman-dreniny voalazanao teo tsy fandrimpanemana dia mifaningotra be amin'izany fahantrana me mahantra zany ary tsarovy tsara fa mety efa lavitra ity fa tamin'ny fahatandroana tamin'ny anatra zany resaka hoe ana marxiste dogma any concept marxiste zany dia lasa nisy ady saranga rehefa mitombo loatra ny elanelana misy eo amin'ny tazan'olona fiarahamonina mevitsy le olona nefa ny arena lasa ny amin'ny daholo dia zay ny natonga ny revolte amin'ny prolétariat zay mety ho zany nitrangy an'izao tontolo zao ty ary io lefa mitrangy aty Afrika io na dia misy areo io fifidianana ny ekeny rehetrarehetra ono dia maninona le olona rehefa aveo mitroatra satria miangatra ny fitondrana izy anie no mitantana an'io tsy mipanohatra no mitantana an'io ka aminay ny zavatra ho resanay zao dia hoe tsy misy miracle eo zay raha anao propagande raha ho avy ihany ny fifidianana tsy laza amin'olo ataonay fa afolo eny ny tompoko ny aninareo fa ny zavatra voalohany dia andao alohantsika hiasa valeur travail zay ny mahaolona ny olona miasa aloha fa tsy omenao vary raika-poko isan'andro eny raha tenanona izy sahirana izy mihinanjordira izy ahoana moa tsy jerevanao an'izany fa tsy zay fotsiny ny politika mpanjakana fa ana mifanarenana manana ny rehetrarehetra tsika fa fandaminana ny fiarikarenana fahitany zany tamin'izay nitondra matoa ny akatra reo indicateur macroéconomique be da be reo dia misy ny ezaka fa fantatry ny olona mpitondry zany fantatry ny olona ny anatra fa amina sehitra miala amin'ny mihiby ohatry reny ohatra tamin'ny 13 tsy ampy mbola tsy ampy lay tetikasa natao mbola betsaka ny tsy nanomboka satria ohatra ray fotsiny tsika eny nandritry ny reny fotoana tetezamita ny hitatra be reny voasazy ny firenetsika namerina an'zay fatokisan'ny olona zay hoe tsy firenena mpanao rosirosy fotsiny reto lasa ny bois de rose lasa ny volamena lasa ny safira lasa o rehetrarehetra zao nefa le firenena me mahantra hitan'ny olona ne reny na tsy miteny ary ny olona dia rehefa veriny ianao anatin'ny hoe fitantanana madio fiazahana zany tsy milaza hoe tonga lafatra zay tamin'ny tondra tao za dia tsy mba nisa miteny an'izay mihitsy fa nanarina kosa zay ary za dia nisy mahafantatra satria nisy ministra teo amin'ny fitondrana sy ny ze nataoko rehefa aveo fa sarotra be ny tantana ny olona taorina le gabraraka nitry ny 5 taona hitatsika reny fotoana hoe enona dia caporal sergent ary mandray vozonakandro ana generaly mety mandalo fotsiny zany mampiseho hoe potika fomba fitantanana ny firenena zany ny areninao ary zany natonga fa dinidin'ny olona tamin'ny 19 réconciliation nationale natao tanatin'ny gouvernement satria hitanareo tao na mapara na mba hanonako ny narany ve tsy hanonako ny narany fa dia ohatra ny MTS ny député Roland Ratsiraka ny team ry ministre Roland Ravatomanga
mapara ry ngamarantsy nsisinsis zany gasy venina fa zay ny fototra ny angana hoe satria crise politika no nisy tao anatin'ny 2008 ka hatrany amy 2013 de andao ary isika no mitady an'ity hoe andao mba reniny ty firenetsika ity de natao zany rehetrarehetra zany ka amaranako azy fotsiny de ozy aho hoe tsy anofotsika zay tsy anisy an'le olona mba manana tsy hoe zay mahaindrina akory fa manana nytraikefazenananay zay fa isika raha anarany firenetsika de ny ao amin'ny asa aloha aiza ny be asa indrindra tompoko tontolo ambany vohitra fa rehefa io ny mahantra io ny tsy karakara ny fanjakana de io hitatsika io fa na nianony ko anitsika ary de tombo ny fanafatra azytsika azo velany be da be moa ny théorie économie am'zany ngamba tsy anam-potoana zany tsika nyresaky tsika teo hoe nisy hono ny alabato tam'izany fotoana zany tao anatin'ny fifidianana raha am'izao fotoana zao fahitanareo anazy tena fifidianana adiove no isy am'ty taonyty raha isy le fifidianana manarak'izay any ko anaiky ary ve zany ny HVM satria efa ao anatin'izay hoe manaja foanan'izay lany eo zay ianareo ohatra natao tamin'ny 2013 tena ry zareo manana traikefa mifangalarana no zao am'izao fotoana zao tao anatin'ny fitondrana ary izy vitanyko zao isa tsy mihiny mihitsy de ary niasa tamiko zany premier ministre zany premier ministre am'izao fotoana zao fatany tsara za tsy andeha hiteny zavatra raha-mpanjakany rehetrarehetra akory fa fatany tsara de fatako inona ny zavatra nataony zareo tamin'ny 2021 inona nataon'le ministre ny intérieur tam'zany na tonga tamin'ny 2021 nanao taratasy analany iny ministre ny intérieur iny satria zay ny joronay teo de anatin'lay fekevitra milaza hoe ny olona mpitantana de mijanona ho neutre ao anatin'ny démarche tsy zany reo olon'ireo de tsika ve de eritreritra androany todika any amin'ny candidat mihitsy eto de mieritreritra ve tsika androany fa io zavatra nataony zareo io nataon'ny HCC ataon'ny CENI ataon'ny ministère ny intérieur ataon'ny filohan'ny république teo aloha de mieritreritsika fa ndeha hoany am'zany fifidianana mangarara madio ekeny rehetrarehetra zany tsy misy anjely latsaka tany eto za tsy mitady ny tonga lafatra akory fa manamafy ny aya ary le aya efa napetraka meloha nanomboka tamin'ny 2021 zany neny natonga an'ireo le toko hoe mpiaramonina antoko antsika nametraka recommandation maromaro hoe mba hanatsarana anyzotra-pifidianatsika nganisan'ny raisin'ireo na anankiray ary de inona zany akoatra ny hitanao andavanandro hoe tsy fanarahan-dalàna ataon'le fitondram-panjakana impirina tao mo impiriny voro mo da théorine zay tsy nety mivorontsony satria ohatra ny alaina sary fotsiny eo zay de ilazana fa nanaiky ry zareo de tsy nakantsony zay fa zay tsy zasakely akory ka zay indrindra ny fidirana anatin'le rafitra zay nisy mantsy ny sonina ataona candidat miisa valo mikasika ohatra ny hoe tsy fanarahan-dalàna fandikan-dalàna fa ihany ko tena hoe fanaovana sinitsinina ny vahoaka malagasy ny hoe nationalité française ny filoha amperinasa teo aloha kanefa de nikeny ny HCC zay toanana araky ny lalàna ny firotsahako fidiny taorian'ny soniny moa de nisy ireo candidat zay nisitona ny fametrahany tatota taratasiny fa ho an'ny candidat ny HVM manokana Andriamatoa Razavary Mampiana de tsy anisan'ireo nisitona an'izay tatota taratasiny zay tsy karazany hoe micautionné an'izay karazana ambaranareo fandikan-dalàna zay ve ny fijanonana ao anatin'izay fifananana ambaranareo efa tsy mazava tsara mihitsy nitetika alao otrano de ao ny miady fa rehefa ively anao de faly reo raha zay zany fa zay de mbola mijoro mihitsy ary mampirisika ny HVM de mampirisika ny ataoko hoe ny fiarahan'ireo candidat zay tsy ao anatin'ny tsy ao anatin'ny fanjakana angamba ilazako azy tsy miteny hoe mpanohitra daholo reo fa mba tsy ao anatin'ny fanjakana satria hita mibaribary loatra ny finiavan'ny fitondram-panjakana ny angeja an'io resaka fifidianana io laza moa ianao teo am'le resaka hoe ny zopirenena nanany Andry Rajoelina amiko aloha mahasamy malagasy de ibaby an'io amaneeritreritra satria ny ndre nyeritreritra neka mafy ireo olona zay napakevitra ankehitriny fa azo ekena fa ho candidat filoham-pirenena vazaha manahirana zany tena manahirana mba azavaina kely fotsiny samy mahay mamaky teny any amin'ny ole zopirenena frantsay io de misy milaza mihitsy any hoe tsy afaka manao allégeance amina firenena hafa ianao afa-tsy firenena frantsay de inona ary zany ny ataon'le olona vazaha io any amin'izy izy zany ny anao
toky ametoky iza no arovany tsy asorontsika zany le mamalagasy ao fa izy aloha vazaha frantsay averiko foana efa nateko tamin'ny tele maromaro ty fa nga nisy nanery azy nangataka anio ny zanako hoe zao eny ary fa zakorotanina ohatr' zao firenena fa mainy anao matahotra rehefa tonga le fotoana ka miantso vonjeran'zao tontolo zao ianao ny na maramila na mpitsara na ninona iraitskombakomba amy zavatra fanapa-kevitra ny raisinao irery taminy ianao filohany tetezamity lehibe ne zany fa za zany tena manontany tena hoe tena miaratsiny a mety mafimafy kely ty mendrika no hitondra firenena ve ny oloatra zany ny oloatra zany oa anisan'izy enao manao alezasy tsy hitako loatra moa le andikana le alezasy amy te malagasy raha manananao de mba pio ary tena anatin'le code de nationalité française mihitsy zany hoe enao de tsy maintsy miaro ny tombotsoan'ny firenena frantsay de inona zany candidat io mba nieritreretin'reto HCC reto fe zany re olona fa sa reo kosa inona daholo re olonreo to manapaizana nandaniny zao firenena sy ny ray aman-dreny vola mankarena mba atonga azy manapaizana ohatr'reny so de zay le tonga amy teny amojajaona taloha hoe beny manapaizana eto malagasy fa vitsy ny manapanahy amin'ny zavatra zay atao ka ozy aho hoe reo de hoendreny eritrerinyreo iza no name baiko andreo zao le présidence ana hoe ombay mitady ozy izy ry zalao anaty Facebook inona daholo zany fa inony zany za zao mahinao an'le filoham-pirenena maly le filoham-pirenena teo aloha nge Andry Rajoelina de za stratégie politique bon andao resantsika kely efa teo amin'ny toerana mahafilohan'ny antenimira ndoolona ianao tamin'izany fotoana zany ary de nandray an'izay hoe asan'ny filoham-pirenena vonjemaika izay tamin'izany fotoana zany ny andry ny fifidianana raha nyfandraisana ho azy manokana mety hoe nisy karazana tsindry ve na karazana teritery ve na tonga ny filohan'ny antenimiran-doolona teo ny renoncer an'izay andraikin'izay izay raha tsy hifina nefa de efa naneo ny fahavononana andray an'izay izy tao anatin'ny volana maromaro ny omanana tamin'ny hoe fametraha-pialany ny filohan'ny repoblika stratégie politique ozy igny Andry Rajoelina alao le filohan'ny Sénat ngamba no miandry anao ny firenena raha amizay président lazao marina lazao marina fa olon-dehibe zany président Sénat zany tsy atakalo antokony atakalo ataoko hoe irerisetra ara-politika ny firenena raha zany anotaninao marina zany za koa ny solo président Sénat fa mazava tsara ny lalanay rotaona taty aloha zay 2017 de fa nametraka satria le président Sénat to solo ana fatatra tsara fa tsy te HVM fa manana antoko politika an'izy fa noho ny antony samihafa nilazaiko anao hoe réconciliation nationale no mitondra anay tao anatin'izany de nekena mihitsy na manamaro anisy ary ny HVM tao amin'ny Sénat de nametraka azy satria fidiny io nametraka azy ho filohan'ny ny Sénat nefa fantatray nanomboka ny taona fito amby roapolo sy roa arivo fa ilatsaky ny Ayer Nramampianina de nanomana ara-politika tsisy mahadiso an'izany tsy zay rery nanao an'izany koa ny team tany aloha nanao an'izany ny Arema tany aloha fa natao manaraka an'izay fepetra rehetrarehetra natao ny fifidianana raha avy am'propère manao de atao ny fifidianana zay ny tam'izany manana ny 5-valopolo isan-jato ny olona tao amin'ny Sénat safidy politika anay nametraka olona hafa tao fa hoe rehefa tonga le fotoana satria isolo tsy mamenatra mihitsy miteny an'izany isolo an'le filoha Rajao Nramampianina de nanapa-kevitra zay ara-politika hoe antonga ny fotoana aloha am'izay isika no mitantana an'io tsisy mamenatra zany ity re olona ko latsakalina fa maninona foana ty ady alina lavy ty zay tsy manaraka fepetra miteny ane raha fo mananelatra naninona après conseil des ministres zoma inona daholo ty resaky rehetrarehetra ty de zany mba hanovako antsoavo an'lay rahalahy zay nisolo atao amin'ny Sénat hoe miandry ny firenetsika lazao ny marina lazao ny izy raha avy any Majunga de o zay hoe fanamboarin'ireo izy azon'olona tsara ny tiana lazaina am'izany fanamboarin'ireo izy ka anjarandry zareo zany fa zany tsy de tena stratégie tsy fantatro inona latsakalina de inao miresaka le vazato de mbola averiko indray mandeha de mivanaka mihitsy anjeran'le zavatra nataon'lay sénateur anankisivy amin'ny valo alina ny andry azy tao ny HCC zany zao de mampiseho hoe fa inona ary ty re zay indrindra resantsika nisy fanapa-kevitra maromaro ndraisy ny HCC tao anatin'izay andro maromaro zay somary nahafapana izy ireny memenina ny rehetra
milaza fa tsy arak'izay no tokony ho izy kanefa mangina ihany ary mirotsaka ihany ao anatin'le azakazaka ao amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa hitanao andreny fanapahan-kevitry ny HCC maromaro manodidina ny resaka fifidianana sy ny raharaha politika. Izy manao juridisme ary miafinao ambadiky leo tsy azo ivalozana. Betsaka ny teny an'izany tsy azo ivalozana fa rehefa mitroatra ny vahoaka dia ivalozana foana io. Ary mampalahelo dia ataon'ny olona le ianao tsy adin'ny olona hoe lenao na institution fa le ianao rakoto vao iny ny enjehan'ny olona tamin'ny zavatra anapahanao hevitra. Ny olona ane zay le lazaiko foana mitele mba miteny an'izay foana hoe zareo tena mahay fa ny olona koa tsy bady hoe mahafantatra an'izany efa mba ndresahako tamin'ny tele hafa hoe mijery ianao ny zavatra reny resahany tany amin'ny ataoko hoe ny antony andraisany an'le izy de hoe ianareo tsy ianareo mitory reo akory no tompony teny farany fa ny vahoaka satria de davinareo ahemitra amin'ny fifidianana. Inona ny tika an'izany? Tsy mahazo mitory zany fa sao de tezitra ny vahoaka zay ve zany fomba hitsarana azy any amin'le considérant ny fanavoaka tamin'ny tele zay inona no lazainao zany de mampiseho sady raha-pitso rafakapitso zany ka misy manahirana eto amin'ny fifidianana zay mitranga de zay mivaly teny ataony hoe nareo tady anembotra amin'ny fifidianana tady tsy anaiky mivaly fifidianana reo tsy azo raisina de efa tapitra zany le tsy azo raisina sady tsy mitombona fa sady tena tsy azo raisina tsy mitombona satria mila référendum zany isaky mizahatra reo kity atao. Misy référendum aminazy anga teto fa ny maro anisa de manaiky fa vazaha hitondra azy sananontaniana ny frantsay. Ny frantsay aloha hoe tokony mba ho sary-piaro am'izay hiteny hoe ianao le vazaha io nangataka fa tsy hoe ny dadabe ny sisisa nangataka ho vazaha tandremy fa nanao fianianana ianao nanao vely rano ianao mba hitenena ny fomba fiteniny zalahy fa ataoko amin'ny farangisofina anompo anty firenena frantsay mba tokony heritreritra ihany ny frantsay satria tsy izy anotompony le malagasy any frantsay ataontsika hoe izotra ampilaminana any zay no andrasana ny fifidianana izay vokany eo de hoe keny ny HVM ve raha am'izao endry dalao misy am'izao fotoana zao. Raha reo HCC nisy am'izao fotoana zao reo aloha de mazavy io mazava loatra io zany ny mahatonga anay mijoro foana zany ny mahatonga ny candidat anay ao anatin'ny taoko hoe fiarahambeany ny candidat am'izao fotoana zao mijery zay lalana indrindra fa nampindreny zatra fanapaha-kevitra tamin'ny farany herinandro zay eleziny akotokanana anakireny tsy hoe zay stratégie politique stratégie na fandaingana but de pouvoir mipetraky ireo satria zay de engany oetin'izay fitiavan-tanindrazana tokony hijanona mihitsy alohany aminay HVM le cloisonnement politique hoe zao ranona mety holany ranona mety tsy holany fa ny zava-dehibe aminay zany amiko indrindraindrindra matoanao milatsaka candidat de mametraka ny tombontsoan'ny firenenao ambony indrindra fa tsy ny tombontsoany ny tokonao na tombontsoanao manokana ka amiko zany raha manao ny antso afa de ozy hoe apetrao ambony de ambony zay fitadiavana ny tombontsoan'ny firenena zay mba iarahana tsy anekenany zao fanaparapaefana tsy fanarahan-dalàna atao eto amin'ny firenena zao. Raha samy hevitra toy izay tsy naleo ihany koa va nieritreritra hoe dia ny taty am-boalohany dia nanoatra candidat anankiray niraisana ianareo taty amin'ny anivon'ny fanoherana nafahana nanana n'izay hoe poids zay manoloana. Atsika ane tany demokratika ny antoko ane matoa manao politika mieritreritra hitondra firenena sarotra be zany verina lavitra be zany hoe tonga de andao olona anankiray ny toanatsika misy nanao an'izany moa de nandresy izy fa amiko tsy zay loatra angamba ny tanjona afaka mifampiresaka raha hoe io ny etrehetina anankiray tsy hoe mampahandry rajoelona azy fa ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao mahatonga ny hoe raha zay HVM aloha de ho zay io ny fanetroben'ny firenena mahatonga firenena ohatr' zao io politika noentin'ny zareo anatin'ny TGV sy mapara sy ny sisy io tsy hoe akory 2018 zay ny teny an'izany tsy mba samy teny an'izany satria tsy mbola nitondra izy fa io nitondra io izy de aminay zany ny tsy verenan'zao zavatra mitranga zao tsony ny tsy verenan'ireo olon'ireo itsony satria efa hita ny nataony teto amin'ity firenena ity zay ny tetikady politika zay ny any atsonay hitambaran'ny olona fa tsy andeha hiazakaza-poana any amin'ny fifidianana fa zao tsy maintsy ho fifidianana io
sy ilaina intsony ny fandrombahana fahefana amin'ny basy sy ny tafondro amerina ny 7 février amerina ny 2002 amerina 2009 amin'ny firenena fa zao ny tandremana toatra mitady an'izay le fitondrana am'izao fotoana zao tsy tazanareo ve zany hoe mifiangarana zay atao eto amin'ity fiarahamoniny ity ny herisetra atao am'ireo candidat reo so zay ho afa tsy mitady herisetra fa raha hoe nitady ko oatra ny tany nataony zareo tamin'ny 2018 de tonga amin'ny tetidratsy tedavy ngamby izy hoe io ary anareo de zay mety fijerinay mahatonga ny zalabekalona tonga de miseho zavatra ataon'ny préfet tao Antananarivo zay mazava be ny mozana tsindrinela zay amin'ny fanapaha-kevitra zaraiziny fa tandrina ihany zany zay mpanohatra mba tsy holatsaka anatin'zay fandrika be zay satria reto oloneto zatra mitondro anatin'ny fikorotanana mety tsara amin'io fa raha zay zao ny ataontsika hoe anakarama olona na hitariky ny olona anao an'zao de faly izy mety isy andika ihany ko anefa zay hoe amin'ny lafindray hoe tsy mahatarika olona intsony ianareo mpanohitra ajantsika aloha mikasika an'iny fa izao raha itoka andeha ny fifidianana andray fitantanana ny firenena zany ohatra ianareo reny fifidianana efa fantatrareo hoe io netan'le firenena ho raisina zay nambaranao teo hoe tena mihiba am'izao fotoana izao lafin'ny toe-karena lafin'ny sosialy fa andeha hoe resantsika manokana ohatra ny lafin'ny toe-karena any amin'ny resaka filiara lavanila ohatra nisy faneho-kevitra zay nataonao tamin'ny fiandohanty herinandro ity makasika zay hoe olon'ny lavanila zay nanindrinao mafy ny amin'ny hoe ohatra ny ahoana ny aina ny olona ny fiatraikany ihany ko amin'ny lafin'ny toe-karem-pirenena mihitsy ity olon'ny filiara lavanila ity zay ataontsika hoe mbola azo arenina vera ny fahitanareo azy amin'ny situation misy am'izao fotoana zao io satria de misy fiatraikany hatrany amin'ny ari-karena fobe amin'ny akapobeny mihitsy izy io tsy maintsy arenina io satria aloha rano-karenantsika mamelona faritra be da be manana ny toerantsika eran'izao tontolo zao fa ny finiavan'ny fanjakana hiditra anatin'ilay izy iarovana tombotsoan'ny olona manokana iarovana an'ireo sehatra zay tsy mahomby satria trafika ny be da be efa voalazako ingamba voalazanao teo fa ozy aho hoe tsy maintsy arenina io ny voalohany aloha aminay sy nitrekefa zay mbanana anay nyfany zany ane voleny tsy amboarina zany fa volena famboleny io aiza tosika ohatry fanjakana am'zany inao zao raha fa mahita mandeha midina any ny fanjakana tanatin'izay 3 taona zay tonga de le varotra ny resahany nisy ny commerce no tantana ny rehetrarehetra volena aloha io ary ny arovana andrina de nykalitao atsika satria misy fananeran'zao tontolo zao io ianao tsy avelan'ny olona anjaka rery zany mijery ny olona satria miakatra ny vidin'le izy de samy miezaka daholo nahita atsika re de nahita taloha ny tsisy mamboly vania fa tsy ny faritry sava iny zao hatrany avangaindrano ianao hatrany fort dauphin mahita vania satria ozy ny olona mety ty antsika zany de nikalitao aloha satria ifaninana ny vaniatsika ary tsy fifaninana ato anatiny tsika nga mihinana vania fa setra rasa-pirenena ahoana zany any ny fanjakana no mijery ary asa lehibe ny ministeran'ny agriculture zany fa za de tena tafitoana mihitsy nijery hoe rehefa iresaka momba ny vania de tsy misy afa-tsy gendarme sy polisy ary ministeran'ny commerce no eo inga varotra kanety voleny io ary zany natonga nyreny tamin'ny fotoanandro hoe misy carte verte mimpamboly ijerevana hoe manahoana ny kalitao hitsirihana an'zany ary zany nanekena taloha hoe any no mijery no hoe roviny io no matoya anaovantsika an'izy fa tsy hoe fironina daholo ty structurerana am Madagasikara ty aty Antananarivo zany hoe mahasarym-piaran'le olona any amin'ny toerany lasa pijery fotsiny izy sisa de metraika eo ambonin'ny fiainana nefa le fanapaha-kevitra zay natao maninona ny tsy avelanao ny olona zay mamboly azy mahay azy any no atao zay mifanarena atiny sy ampisehoana an'ireo olona reo hoe tsena mifaninana io ka raha manaonao foana isika de apotika oatran'io tsy maintsy ekena hoe fotoana am'izao fotoana zao midiny vidiny lavany ifampiresahana ato anatiny zany io zay hoe midina amin'ny vidiny fanjakany ohatra ny nataonay tamin'ny taona 1924 nampivory tany Paris andreo mpividy hoe manahoana izy tamin'izay efa tazatazana kely hoe tena tsy zaka tsony ny vidiny vania eo zany resaka kalitao maninona ny bankiny tsy mety tsony eto toerana satria miangonao ny stoky hodorana ve zany reo sa ahoana ny atao andreo zany mahatonga le tsisy mividy tsony am'izao fotoana zao satria tsisy mame voly fidanana tsony ny eo ary tsy lafa tsy eo ny fanjakana ny tokony mandamina tsy izy ny manao
fa tokony mandaminy zany any renkesy taloha reny hoe kavazisy ny sisy mandamina an'zany ary mba manao ny lobineran'zao tontolo zao miaraka am'ireo opérateur reo amin'ny fomba any fasanany varotana vanitsika nofonofo zany hoe tonga de hiakatra be vidina vanio zay ma sy teneniko anao teo zay tsy tondra miracle akory fa ny any arenananao ny adalàna zay nataona ndritry ny telo taona adalàna moa izy fa nahazoany sasany tombotsoa tsy maintsy teneninao maro ohatr zay kajiny kalitaotsika ministère fambolena ny tena anatin'io de miditra koa ministère commerce reveo satria misy resaka varitra io ny fanjakana manara-maso ny resaka kalitao an'io ary mame fatokisana ny olona ny fotony fa tsy hoe na ny début de récolte ny datina hoe am'izao ny azo hotazana rio de décret raisin'ny ministre aty Antananarivo iny fa aninny nefa ny olona miteny décentralisation effective azonao zany mampiseho daholo zay zao raha mivany satria nantany any ny olona taorinan'le resahanao iny de ozy tsisy miracle io zareo zay raha tonga anao propagande any tsy ilaza aminareo hoe rehefa tonga eo zay de lasa telo avo iny io mety hijanona any amin'ny 150 na idina kely ao ambanin' zay ro ivanio fa mitandriny sika ao amin'ny ao anatiny aizy zany sandam-bolatsika mampietiety kely kokoa satria zay ny ilana amin'ny banque centrale le mifandray io de sandam-bola iny ndraindray mame tosika kely any entana aondratsika nefa raha ataonao be da be koa iny satria mba mila manao intervention ny banque centrale raha mihoatra be koa iny nefa enao manafatretana de maty ny inflation eto tsika any zany le ataoko hoe politique monétaire sy ny politique ana filière sy ny ana indrindra ny vany aiza ny zavatra zany eo ny fanjakana eo zany ny rôle ny fanjakana fa fanjakana tokony tsy mpamboly fanjakana tsy tokony manao exportation fanjakana tsy tokony ametra prix inona ny gendarme mandana arovony olona ry olona inona ny ananareo am'zay amin'ny lavany any za tsy miteny hoe tsy ilaina ry zareo any atsainy akory satria zao moa tsisy mpangalatra tsony le vaniko tsisy mpividika tsy any loatra zany le izy ka de ozy hoe sehatra maro oatra zany ndresahana koa ny katsaka mampalahelo lasa manafatra katsaka ndray tsika zao am'izao fotoana zao satria zay ilazako anao tamin'ny voalohany zay ny safidy ny fitondram-panjakany ty de io isika zany zao katsaka no afaratsika ka anjara de miverina hoe anjaratsika vahoaka am'zay mijery tsy efa ampy ve zay safidy ny fitondram-panjakana hoe anao teo eo ampelantanany vahoaka ny safidy kosa nefa ao ampifidianana ho avy io anisan'ny mpiazakazaka ianareo tsy mbola ao anatina propagande isika fa raha ny fahitanao azy manaona ny tokonaina manana minitra vitsikely isika ray minitra eo tokonain'ny HVM makasika ny fifidianana ho avy io ny amin'ny hoe mety andresenareo amin'ny fifidianana tsy maintsy malesa lahatra ny olona zay ary mino fa satria be da be ny latsa-panenenana zay ny nitondra farany talohan'ny reto olony reto sasany efa mety taloloha be tany tadidin'ny olona hoe ay afa ihany rajao afa ihany le ray aman-dreny iny afa ihany ny olona nianatra afa ihany ny olona mana fanetretena fa ny zavatra ray tsy maintsy areninay de ny fampisehoana zany fa hoe zany ny tombotsoa ambony fiarovana ny firenena tsy inona zay HVM ao tsy inona zay antoko politika eo atrehan'ny tombotsoa ambonin'ny firenena rehefa tazan'ny olona aminao zay no indrindra zavatra mitranga teo amin'ny firenena zao de manatena ary mato miditra am'zany fa averiko ny amandeha zany teniko zany tsy milaza akory hoe hiazakazako anaty fotakoatran'io malagasy fa mila ny herim-potsika rehetra masa mandahany reto didijadona ataon'reto maro anisany zay nazy fahefany reto ankasitrana anao tompoko namaly n'izay fanontaniana izay ankasitrana indrindrandrindra aloha ny HVM namaly ny fanasanay teto amin'ny fandarana le resahana anao ny sehatra dia nomena anao ny sehatra tao anatin'izay minitra maromaro izay any resantsika andreo karazana ataontsika hoe BDP izy ireny no lazainy eny anivon'ny fiarahamonina fa tsy tena misy ny sa mamoaka azy ho fantatry ny vahoaka malagasy toy izay dia izay aloha ny atsika manakatina ny fandaharana tamin'ny ty takariva ity akasitrana isika rehetra naraka tamin'ny hatramin'ny farany alina moa zany raha ny tena marimarina koa satria tena efa alina ny fifarana ny fandaharana dia mbola averina foana misokatra ho an'ny rehetra ny fandaharana leo resahana hanao ny sehatra azonareo atao ny miantso ny fahitalavitra record andreo izay aneo hevitra makasika an'izay hoe raharaham-pirenena amin'ny lafiny rehetra izay ankasitrana anareo tompoko ny vahiny teto amin'ny fandaharana mankasitraka anao dia misaotra ny record misy manatena fa misokatra volazanao zay
de rehefa tsonareo zay de ho tonga foana satra tompoko satra tompoko izay no maranantsika tanteraka ny fandaharana ry hankasitrany isika naraka taminay hatramin'ny farany de amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko